avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Manameloka ny fisamborana tsy ara-dalàna ireo mpitarika ny fitakiana nataon'ny mponina manohitra ny tetikasa base Toliara ny Observatoire National des Droits Humains araka ny fanambarana. Mitony tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana nilazana fa tafiditra anatin'ny famena ny fanomanana ny fandraisana ny COI ka irosona ny fanaovana marché de gré à gré anatin'izay. Tsy mbola misitraka zoara-pananahana araka ny tokony izy ireo olona manana fahasembanana ary isan'izany ireo autiste izay manamarika ny andro iraisam-pirenena androany 2 aprily. Niteraka savorivory teny Analakely ny tsy famatorany fanapahan-kevitry ny commune mikasika ireo mpivarotra amoron-dalana. Nisy tamin'ireo mpivarotra no tsy nahazo alalana ka miverina nanohy ny fitakiana androany. Miatra manomboka androany alarobia tsy fahafahan'olona avy Eoropa miditra ao Royaume-Uni amin'izao fotoana izao raha tsy mitondra visa elektronika vidina amin'ny vidiny 720 euro ny antsy prix an'izay. Mgadondray ny amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongo vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsipri an'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafana ny fiarahana amin'ity alay ity. Manameloka ny fisamborana tsy ara-dalàna ireo mpitarika ny fitakiana nataon'ny mponina manohitra ny tetikasa base Toliara ny eo anivon'ny Observatoire National des Droits Humains amin'izao fotoana izao. Mpitondra fanjakana ankilan'izay amin'ny ziriziry tsy mamala ny fangatana nataon'ny mponina sy ireo fraisa monim-pirenena samihafa mikasika ity tetikasa base Toliara ity ka atao Andriatsilavo. Kaboraraka tanteraka tsy misy fanajana zon'olombelona mitony fisamborana sy ny raha matahory etsy sy aroa sahiran-tsaina ny vahoaka malagasy tsy misy azo antenaina intsony misy mizana-tsindrian'ilana ny fampiarana ny lalàna mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana potika ny sehatry ny fanabeazana ny toe-karena ny sosialin'ny mponina sy ny maro hafa ireo amin'ny ankapobeny no valiteny azo raha manontany ny fomba fiderin'ny olom-pirenena mikasika ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana vitsy anisan'ny samy laza fa mizotra ny tsakany sy andavany ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary maro anisa kosa ireo manameloka izany sy maneho ny ahihany ny amin'ny hoavy ny Madagasikara. Vao androany namoaka fanambarana ny ONDH na ny Observatoire National des Droits Humains manameloka ny fisamborana tsy ara-dalàna ireo mpitarika ny fitakiana nataon'ny mponina manohitra ny tetikasa base Toliara. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa misy ny fanitsakitsahana ny fitsipika fototra momba ny zon'olombelona izay mifanohitra amin'ny fifanekena iraisam-pirenena no soniavy ny Repoblika Malagasy. Ny fandarana ny fanehoan-kevitra sy ny fihetsiketsehana tanterahan'ny olom-pirenena manohitra ny tetikasa base Toliara dia fanitsakitsahana ny zo mahakasika ny fahalalahana maneho hevitra sy miangona ampilaminana. Manitsakitsaka ny fitsipika momba ny fangaraharana, ny tsy fisian'ny fampahafantarana, ny momba ny fiantraikan'ny tetikasa base Toliara amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana, indrindra ny tsy famoahana ny vokatry ny fanadiadina, mahakasika ny radioaktivité sy ny loza mety hitranga amin'ny tontolo iainana. Ny tetikasa base Toliara dia manotoy nareo vondrom-piarahamonina marefo izay monina eny amin'ny faritra manodidina azy, nefa tsy nanaraka ny dingana fakan-kevitra mazava sy mifandray amin'ireo vondrom-piarahamonina ny fikasana ametraka ny tetikasa. Efa nambara ombieny misy antony matoa manao antsoavo mangataka ny fampitsarana io tetikasa io ny mponina sy ireo firaisamonim-pirenena samihafa. Misy antony ihany koa nefa raha miroso amin'ny fanaovana raha matahora sy ny tsindry samihafa ka iroso amboletra amin'ny fanokafana ilay tetikasa ny mpitondra fanjakana. Mienjandroa araka izany ny tady ny fantatra sy ny raha ny rehetra nahita aloha
nylefitra ny mpitantana ny tanàna ka namela ireo mpivarotra moron-dalana eny Analakely sy ny manodidina ivarotra indray rehefa injay fa ny anafana ny fitakiana. Izay matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao any Androany fa mitoetrany tsy fanarahan-dalàna tao amin'ny mpitondra fanjakana malagasy nilazana fa tafiditra anatin'ny fahamena ny fanomanana fandraisantsika ny COI amin'ity volana aprily ity ka irosona amin'ny fanaovana ny marché de gré à gré amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny kinamanamana sy ny hoe piray antoko noho ny tsy fananana fahaiza-manao takiana amin'ny fitantanana ny firenena no isan'ny antony irosona amin'izay marché de gré à gré zay raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androan'ity ka eto Andriatsilavo. Miverina indray amin'izao fanomanana ny fandraisana ny COI sy ny SADC eto amintsika izao ny marché de gré à gré araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny fahadimin'ny volana febroary lasa teo. Nambara tamin'izany fa noho ny amehana no antony nandraisana io fanapahan-kevitra io. Raha ny voalazan'ny lalàna mifehy ny tsenam-baro-panjakana, ireo amehana ny tranga tampoka tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ny voasikajy ho amehana. Araka izany, amehana ve ny fandraisana ny COI sy ny SADC eto Madagasikara? Tsy efa fantatra hatry ny ela ve izany na ilay fizotra ny fandaminana anatin'izany na ny fandaram-potoana rehetra? Tampoka eo anefa nilaza ny mpitondra fanjakana ary notapahina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra fa noho ny amehana. Tranga izay tokony handraisan'ny filan-kevim-panjakana fipetra noho ny fisiny ny fanararaotam-pahefana ka minimanitsaka tsotra izao ny lalàna manan-kery eto amintsika. Tokony isy ihany koa ny fanapahan-kevitra ho raisina indrindra ireo miandraikitra ny tsenam-baro-panjakana ka hanafoanana io fanapahan-kevitra no raisina tao anaty filan-kevitry ny ministra io. Sarotra nefa ny rosona amin'izany raha ny faneho-kevitra voaray. Antony manjaka eto amintsika ny kinamanamana, ny maha-piray antoko, ny fijerena tavan'olona ary indrindra ny tsy fananana ilay fahaiza-manao takiana amin'ny fitantanana ny firenena. Fa ny tsika zay mety tsy manana an'ilay fahalalana sy le traikefa ananana akory le olona dia tendrenao izy ho eo. Zay ngeny mahatonga an'izy. Fa raha olona tena hoe zavatra ny ofana ny anarany ananana traikefa natao tsy maintsy manara-dalàna. Matetika olona tsy saza an'ilay toerana fa hoe mpinamana aminao, piray antoko aminao, mifankalala aminao dia inony atao eo nefa tsy manana traikefa ninina akory le izy. Any angely izy. Zany ataoko hoe ataoko fotsiny hoe fitantanana. Raha tsy tena hoe fitantanana tanàna, hoe fitantanam-pirenena, mila traikefa tompoko, mila fahaiza-manao, matona sina ny ataontsika hoe ENAM, fampianarana ny administrateur satria olona hitantana. Maninona 2 ny taranjam-pianarana ny administrateur zay ny tantana ny olona tonga amin'ny toerana zay mitana manana an'izany traikefa sy fahalalana ny hoe taranja 2 zany hoe sady noho ny tarehany noho ny fifandraisanao aminy dia iny ny atao hoe ahoana ny ampandehan'ilay zavatra. Tsy efa voalohany nahitana tsy fanarahan-dalàna tahaka izany fa efa nisy izany nandritry ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 teto amintsika sy ny fandalovan'ireo rivo-doza ny fanesy ny taona 2024 lasa teo. Nakatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny 20 janoary 2024 ihany koa raha tsy hifina ny fanomezana lalana mialoha amin'ny asa fanamboarana rehetra tsy hanaraka ny pitsopitsony mahazatra takiana amin'ny mahatsenam-baro-panjakana azy mikasika ny lalana teto Antananarivo renivohitra. Ny marché de gré à gré izay nabe resaka teto amintsika hatr'izay satria tsy fantatra hoe iza no nomena an-tsena, tsy fantatra hoe efa nanomboka ve ny asa ary tsy fantatra hoe efa vita ve ilay asa sa tsia. Maro ihany koa ireo nilaza fa manome vahana ny fanaovana kolikoly, passation de marché de gré à gré noho izy miteraka marché fictif. Ialana amin'ny ayasin'ny kolikoly ary ny fisian'ireo marché fictif ireo no antony nanafoanana ny marché de gré à gré sy ny nametrahana ireo rafitra samihafa toy ny fond routier sy ireo procédure momba ny appel d'offre rehetra. Naveriny ny mpitondra fanjakana sy ireo ministera tompon'andraikitra zany anefa ankehitriny ka izao voalaza fa noho ny amehana amin'ny fikarakarana fandraisana ny COI izao indray. Tsy fanarahan-dalàna manodidina ny fanomezana tsenam-baro-panjakana zay
fa vao ososy ihany koa ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika izay tsy mifanaraka amin'ny zo sy ny lalàna na ankatoavana ho ny faneho-kevitry ny sendika nanaovana fanadiadiana manoloana ny fisamborana ny Front National ny sendika ny Paramed Omaly mampametra-panontaniana ihany koa ny hoe rehefa hetsika tony ahoana no sokajiana ho fanakorontanana ary hetsika tony ahoana no atao hoe mitakinzony teo anivo ny sendika Fisemareta amin'ity andro anty tsy ary Zoarvelo no mitaritra ny fanadidina. Ny CCS ny azalampy sy ireo endrika fanampenam-bava atao ireo olona maneho hevitra tamin'ity fitondrana rajoelina ity raha tsy ilaza afa-tsy ny fisamborana ny Front National ny sendika ny Paramed Omaly. Hatranga izay manam-porofo fa fitondrana tsy mahazaka demokrasia no misy eto amintsika ho ny faneho-kevitra sendika androany. Hetsika fanairana ho fandraisana andraikitra manoloana ireo olona maro lafy misy eto amin'ny firenena ireny nataony mpitarika sendika sy mpanao politika ireny saingy resy ny fitondrana ho fahavalo sy mpanohatra akatsonjay no setrin'izany. Fanapara-pahefana no andikana ny zava-misy ankehitriny izay manitsakitsaka ny zo fototra amin'ny faneho-kevitra ho ny teo anivon'ny sendika Fisemareta raha naneho ny heviny androany. Ankehitriny moa zany izy lasa heloka heverina ho heloka bevava zany izay faneho-kevitra sy fahalalana iteny zay. Izy io zany raha ty amin'ny sehatra tsy miankina efa betsaka zay solotaina mampiasa tratrany zany hoe zany lasa le fanjakana indray zany mampianatra ny sehatra tsy miankina. Amin'izao fotoan'izao zany misy solotaina mampiasa mpikambana atao aminay anankiroa dia tratran'io zavatra ohatran'ny mahazo any Paramed io zany hoe fitakiana resaka travail resaka social dia navadika ho ady heloka. Dia anisany manohitohina ny asa sendikaly ny fahitana azy raha ohatra ka hoe zo fototra zany hoe anio hevitra sy hiteny zany voasakasakana ohatran'io ambanana ohatran'io vadika ady heloka ohatran'io dia inona moa zany zavatra atao eto mampiseho ny tanjana angambany izy zay angambany ny azo lazana azy. Ankilany tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ihany koa ny fampanarahan-dalàna ankehitriny rehefa hetsika tony ahoana no sokajiana ho fanakorontanana ary hetsika tony ahoana no atao hoe mitakizo ho ny mpanara-baovao. Ka ino koa zany zavatra mahagaga satria nisy ny hetsiky ny mpivarotra amoron-dalana tohatrany tsy nahita hoe mety nisy any angano samborina fa tsy dia naheno loatra hoe nisy ny fanadiadiana natao teny anivon'ny mpitandro filaminana. Miteny an'izay nanao betsaka ho avy zao ny voalohany volana me anao fangatana ny sendika azo sa tsy azo fa mahita anao festival mpianatra festival rehetrarehetra tohatrany tsy voatsakatsakana. Zavatra zay zany lasa mampanahy ihany hoe le hery velona zay manao ny asany ve satria mpiara-mbonatoka amin'ny fanjakanany no enjena tahaka zany anaparana fahefana tahaka zany hoy izy hoe méthode diso repera ihany satria aleo ara mba haneho hevitra n'olo mba hiteny mba hafantarana inona zany zavatra tsy ampy inona zavatra takindreo mpiasa reo. Efa fototra iangan'ny sendika ny fitakiana manoloana ny trangan-javatra tsy ara-dalàna ho hiatrany teo anivon'ny sendika Fisemareta ka tsy natao hampanginana hampiamotra ny raha-matahotra tahaka izao. Manohitohina ny asa sendika ny tahaka izany ary mampibaribary ny tsy fahavonona ny mpitondra hivoatra amin'ny fakana hevitra. Tsy mahay manararoatra ny fisian'ny sendika ny fitondrana ankehitriny raha mandray azy ireny ho fahavalo ho hiatrany ny fanazavana. Ny asa sendikaly izay miasa ho fampivoarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara nefa izao ihara ny antsojay izao. Ao anatin'izay raharaha izay hatrany mivoaka ny hariva teo ny fanapahany fampanoavana natrehan'ny Front National ny sendika ny Paramed ka niova ny fampiangana raha ny angom-baovao avy amin'ny triade syndicale. Raha voalaza fa fakana sary tsy nahazoana lalana teny amin'ny HGR no ny ampangana azy nandritra ny fanadiadiana Omaly. Niova ho fitarihana olona tsy nahazoana alalana zany nandritra ny fampanoavana androany. Hiakatra eny anivo ny fitsarana ny 5 aprily avy zao araka zany raha raka andrasantsika ny toin'izay. Fa ankoatra ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara manjaka amin'ny sehatra rehetra ny kolikoly amin'izao fotoan'izao ho ny Front National ny sempamara naneho ny heviny mikasika ny tambazotra mampiditra mpiasa ny tsokosoko eo anivon'ny APMF araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Bianco. Isan'ny mahatonga ny kolikoly ny goragora sy ny gabra araka amin'ny fitantanana raha ny fanadihadiana. Entsora Soary Malala no mitaritra ny Cyprien zay.
Mia manjaka trano ny ekitranotrano eto Madagasikara ankehitriny. Azo raofina amin'ny sobika ny kolikoly ho ny filoha nasionaly ny sebama ny resaka manokana ny fomba fampidirana piasa. Ohatra amin'izany ny zavantranga teo amin'ny APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale izay manana tambazotra manokana fampidirana piasa ntsokosoko nanomezana vana olo-pantatra araka ny fampitam-baovao navoaka ny Bianco Omaly na Zanaiza na Siatra Inona hatramin'ny fampianarana manjaka ny kolikoly gaboraraka teraka ny fitantanana. Malaza tokoa ny resaka PMF iny fa raha aminay atao amin'ny resaka fampianarana sy fanabeazana. Raha amin'ny resaka fampianarana sy fanabeazana dia ireo départementa telo mikarakara-ny resaka fampianarana sy fanabeazana io dia tena azonay porofony. Tena ny rehetrarehetra resaka resahana amin'ny namana sy ny olona rehetrarehetra iny dia misy tokoa resaka kolokolo ohatra ny any amin'ny APMF eto. Misy zao aminay ankizy recruté raika amby roapolo efa vita signé ministre efa vita ny contrat fa tsy avoaka tsy omena azy. Inona no antony? Efa karazana kolokolo zany. Mosoloana olona ve sa hoe tsy avoakanay ty contrat ty raha inona tsy fantara zay antony. Iny zavatra nanjon'ny APMF iny tao ihany fa tena fa le fitantanana kapobeny mihitsy zany no tena fa misy gaboraraka sy petatoko ariko toto. Na izany, misy ny fanantenana ka antony tolomana sy hanaovana antso amin'ireo tompon'andraikitra rehetra anova famindra sy fomba fijery. Misy ny fanantenana matombo mbola dia mitolona hatramin'izao fotoana izao. Araka le nambarako teo, ahoana moa no lazaina ny hoe tsy ampy ny mpampianatra. Nefa ireo mpampianatra mivoaka amin'ny ONS amintsika amin'ny teny izao efa misy andihany mivoaka tamin'ny 2020 mandrakiteny androany mbola tsy voaray ihany. Ahoana ny mbola misy ny mpampianatra ao amin'ny CRENFP mbola tsy voaray ihany. Ahoana misy an'le mafitso tsara mihitsy efa 2020 nahazo contrat efa vita signé ministre zany nefa dia tsy amena an'le tompony. Miady ny syndicat amin'ny syndicat anay miady zay hanafoanana ny zavatra zany. Noho izany dia zao miaina anatin'ny tsirary ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana. Raha tsy misy vola eto amintsika, tsy misy dikany ezaka natao. Ireo manam-pahaizana na koa ireo mendrika azo ilay toerana indray no mitantanina miandry ny rary ny fahaiza-manam-bola ihany no tafita. Manjaka ny fahantrana, manjaka ihany koa ny fitiavan-tena. Vokatra izay, gaboraraka ny fitantanana eto Madagasikara ka samy manao izay tiany atao. Lafomba vao hafa famohana ny voka-pikarohana sy fandalinana mahakasika ny fahasalamana ara-pananan'ireo olona manana fahasembanana no natao nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny autisme androany. Manana fahasembanana amin'ny lafiny rehetra izay manana olana mom'izay ka antony hetsika ny arana tamin'ny tetikasa miray autisme Madagasikara tamin'ity androany ity. Entsora Soarmalana no mitaritra ny antsiprian'izay. Manana zo feno ary afaka misitraka ny zo ara-pananana tahaka ny olon-drehetra ny autiste. Io no nisongadina nandritra ny fampahafantarana ny voka-pikarohana nataon'ny tetikasa miray mahakasika ny fahasalamana ara-pananana ireo olona autiste eto Madagasikara. Tetikasa miray amin'ny autisme Madagasikara zany no nanao lanonana androany ho fanentanana voalohany indrindra mikasika ny autisme satria androany faharoa volana avrily andro maneran-tany fampahafantarana ny autisme. Dia le tena zavatra natao zany dia famoahana vokatra fikarohana sy fandalinana mikasika ny fahasalamana ara-pananana sy ara-piraisana ary fahafinaretan'ny olona manana fahasembanana. 10 taona zay ny signifikambanana. Raha 3 taona sy 7 taona tamin'ny 10 taona lasa efa tafiditra anaty adolan-tseto amin'izao fotoana izao dia miaina fahasarotana sy fahasahiranana kokoa ny ray aman-dreny anatin'ny fandraisana tanana an'ilay zaza atao hoe en puberté zay dia ny tena hita anatin'izay ny resaka tsirom-panentana na hormone sy ny resaka fananana, resaka sexualité. Isan'ny nanamarika ity lanonana ity ihany koa ny fampahafantarana ny zo fototra nanan tsirairay na manana fahasembanana na tsy. Mampafantatra atsika ny tombony sy ny zo fototra ananan tsirairay na manana handicap izy na tsy manana handicap. Ny fahasarotana voalohany aloha dia eo ilay atao hoe stigmation zany hoe fanilikiliantsika fiarahamonina anazy. Misy koa raha moa izy tenany ihany efa manitika ny tenany hoe za tratra amin'ny fahatokombanana ve dia atsapany izany filany izany za ve dia afaka miray aman'olona dia izay no tena antom-pisiana hoe ampahafantarana fa zo ny
filana zo ny resaka sexualité. Nanomboka tamin'ny taona 7 no nanokanana ny andro ny faharoa ny volana aprily ho andro maneran-tany ho fanentanana sy fampahafantarana momba ny autisme. Nefa mihamaro aza ny olona mahalala ny momba azy ity raha ny eto Madagasikara manokana mbola maro ireo olona tsy mahafantatra azy antony tsy maintsy hanohizana ny hetsika fanentanana ho fampahafantarana ny autisme amin'ny be sy ny maro. Ireo autiste izay manana ny zony feno toy ny olona rehetra raha ny antotanisa voaray tombanana ho ray sanjato amponina maneran-tany ny autiste tsy misy kosa hatreto ny antotanisa manokana momba ny eto Madagasikara tsy ahivona fa toetena ny autisme izany hoe tsy misy fanasitranana azo atao aminy. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho fanentanana sy fampahafantarana ny autisme androany miantso mpitondra fanjakana indray andraikitra ny solombavambahoaka voafidy tao Atsimon-drano raha nitsidika sy nitondra fanampiana ho an'ny fitoerana mandray an-tanan'ireo autiste teny Itosy. Manana didiny tsirairay ho izy hanampy sy hanohana azy ireny ahafahany misitraka araka ny tokony ho izy ny zony indrindra ny mahakasika izay azo ara-pananan'izay. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Raha ohatra any amin'ny firenena hafa ny ivelany dia raisin'ny fitondram-panjakana an-tanana mihitsiny ny fampianarana ny fitaizana ny mahatafita ny zaza extraordinaire ohatran'izao fa eto amintsika moa zany asa raha mba fantatra zareo na mbola tsy fantany fa dia zao mampafantatra ny tenako amin'ny mahasolombavambahoaka voafidy eto Atsimon-drano fa misy an'izao centre izao eto dia mila fanampiana amin'ny ministera tompon'andraikitra ao ny ministeran'ny fahasalamana ministeran'ny fampianarana rehetrarehetra dia mba handrainy andraikitra fa tsy hijery fotsiny ny zava-misy ohatran'izao za moa mahasolombavambahoaka dia tonga ny tenako mitondra ny anjara alika androany amin'ny fanampiana zay azo atao mba ho fanampiana ny ray aman-dreny sy ny mpitaizany eto amin'ity centre ity dia ampahafantarana ny rehetrarehetra zany mahasensibilisation ny andro androany sensibilisation maneran-tany androany dia ampahafantarana koa eto amintsika fa misy andraikitra tokony ho raisy ny fitondram-panjakana manoloana n'izao centre zao hito aloha mifantatro zany hoe misy dia eto any tonga. Dia izay ihany koa no antsika amin'ny vetivety ao anaty dokafohy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina hoentina aminao rehefa avy eo isan'izay ny trangam-piarahamonina tany Toamasina mangarivotra avaratra mahakasika ilay tovolahy 7 taona voaroro tamina fanendahana finday ary maty ny fitsaram-bahoaka teo anatrehan'izay aza misaraka aminay ao arian'ny dokafohy no anarahantsika ny antsiprian'izay. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofonofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Après avoir conquis le monde entier, Skywarf est maintenant à Madagascar pour vous apporter le meilleur de la technologie télévisuelle à portée de main. Skywarf, un design visuel haut de gamme. Skywarf, des fonctionnalités intelligentes, transparentes. Skywarf, une résolution d'image époustouflante. Le tout dans un seul ensemble élégant pour une expérience de divertissement inédit. Faites partie des milliers de personnes qui adorent Skywarf à travers le monde. En vente dans tous les magasins Cosmos. Skywarf.
Mamerina ny araba hatrany tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao avy hatrany dia hiazo any Toamasina vetivetsika. Ndosy ny fahafatesana omaly ihany ilay tovolahy 7 taona niarana fitsaram-bahoaka tao Mangarivotra Avaratra. Laza ny fianakaviana fa olo-kafa no nanao ny fanendahana finday ary olona tsy meloka no niaran-daroka nataon'ny fokon'olona ka nafaty ity tovolahy ity. Misy roa hatreto ireo nitolo-bata na eny anivony biron'ny polisy manoloany ity trangana fitsaram-bahoaka tao Toamasina ity. Erinao Razafimanana, Kolo Toamasina. Izy no Razafimanana Alain Sergino, 7 taona, monina ao Tanambao-Verrerie parcelle 2173. Ilay tovolahy maty niara-ny fitsaram-bahoaka tao Mangarivotra Avaratra parcelle 1114, omaly tokony tamin'ny 9 arivo. Avy nankalaza adina fanomanana fanadinana baccalauréat tany amin'ny namana izy, izao niara-ny fitsaram-bahoaka izao. Nitsoka niaraka tamin'ilay finday vao avy nangalariny ireo olon-dratsy ka itopoko la Sergino no tazan'ny fokon'olona teo akaiky teo rehefa niantsovonjy ilay olona vao endaka. Zanako topoko dia mbola mpianatra zay rangala baka ande misy izy ende jerevany takany fa tsy fantako hoe tsy fantako na nisy namana karan'izany diaraka taminanjy nagnendaka ilay olo dia matozy tsy nilefana fa izy tsy nagnano an'izany ary izy niteny meko anay merita ilay fanampatoko indesiko andranoko anareo teny an'izany izy fa tsy nahoanareo fa faly tsara le amango an'ilay zanako fogna zareo dia tsisy fagnazavagna mihitsy tsisy ary nisy olo raiky nafantatra anany zaka tsy mangalatra zany dia tsy haiko mbola vangoin-jareo koa dia so ihany fa afaka zalagny dia zanako koa zany latasen'jareo fogna dia zaka edy zany za zany reny sako jovo mbola mianatra zanako rangala baka izy tsy mpangalatra zany io dia mangataka aminareo manam-pahefagna zany za mba andreretra za mba zanako voaloka zio courage zanako voaloka nafatarako mitaraka izy. Raha matoa iray no niezaka niaro any tompoko la Sergino nandritra ny sakorika omaly ariva io. Saingy tsy tana ireo fokon'olona nanatanteraka ny fitsaram-bahoaka vokatry ny atezerana noho ny fisihana tranga fanendahana miverimberina matetika. Ererany tamin'ny 9 takeo izy nanjinjare ny lamonjare tamin'ny Mangarivotra amin'ny 11-14 dia nidarofanjare izy le hitako. Izy moko marobe zare namango ananjy fa efa tsy fantatra tsonjany za zany ijery ahifikifika anjare dia tsy haiko tsony amin'izay le atao ananjy satria marobe le olona. Za fitambalako soa nahitako ananjy. Sendra nandalo fa le izy zany le taren'le zaza fa tsy hitako tsony satria fa simba be nidarofanjare. Ka ny afantarako ananjy nisy olona izy efa matiny olo niantso ana amin'ny telefona hoe izaza misy olona namon'olona tamin'ny amin'ny 11-14 igny Mangarivotra igny dia osiko izy zany ho azy igny satria izy tsy fantako tsony satria olo marobe. Zany tsy nahitako ananjy. Fa nisy olona ray ihany fantako karite aminay agny nandarako ananjy. Tsy olon-dratsy velively ity maty ny fitsaram-bahoaka ity, hoy ny mpiaramonina aminy. Nanamafy zany ireo mpiara-mianatra taminy izay tonga ny tsapalahelo androany maraina. Tanora tsara fitondrantena i Sergino raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo manodidina azy. Zahay zany ampiaramonina aketo zahay fa izy ndraikany zaza tsotra izy io ary tsara mbo hitanao fa mbo miady amina namagna zany mbo araha zany izy zaza mianatra na izy zaza tsy miteny tsy be resaka za mimoemoe fogna asany fa tsy nampoizinezany hoe efa tratrany fokon'olo ariky Julio nivonin'olo nangalatra izy zaza tsy tia resaka tsy tia walawala amin'olo izy tsy mangalatra zany tsy mangalatra aloha izy tsy mangalatra fa tratrany endrikendrika namagna dia to dia fokon'olo zany tokony mba magnontany hoe izovy le nangalatra to dia le tsy nangalatra igny to dia igny nivoniny zegny le mampalahelo ny raha aman-dreny malahelo zahay hoe. Zatovolahy miisa 4 no nanatanteraka ny fanendahana omaly ariva io. Miisa 3 kosa ireo ankizy izay voambana antsy sy niara ny fanendahana nandritra io fotoana io. Variana ny fanaretsaka tsy lavitra ny vavahady fodiny ireo ankizy voendaka ireo ka telefonina iray marika Huawei no lasan'ireo mpanendaka. Mbola nanana fotoana nankanankerin'ny ny kaody miafy ny ilay finday ireo olon-dratsy raha ny fitantarany ireo ankizy ny atromaso ny fanendahana. Zare efa day avy fitakany dia zay nefa ny telo dia ozin-jare amin'izay tonga fitakany tamin'ny kiso tamin'ny lando misy raha manjary oziny io dia tsisy oziny dia nitsapitsapeny moka ny posy nitsapitsapeny raika laha tamin-jareo dia tery oziny ataovy rondy akany oziny dia fitake amin'izay nataon-jare rondy moka zay telo dia fitake amin'izay aoziny amin'izay hoe za misy moeka akeo ozin-jare fa koa tsy za oziny alefanay oziny ty dia zay moka tsisy nihoeka zay telo dia nalaina fitake telefony dia ala oziny code oziny
dia avy takeo amin'izay nalana amin'izay code dia ozy ny diro amin'ny paramètre akagny ozy dia dirany raiky eto amin'ny paramètre moko dia nangala code amin'izay dia avy takeo amin'izay izy zare amin'izay lasa niazakazaka mafibe nantseka fitaty lalanjare dia avy takeo amin'izay moko landoa amin'izay nangala kapy nangala kapy niazakazaka akagny dia nagnantsinamy hoe agny misy mpangalatra dia avy takeo amin'izay telo tamin'izare amin'izay moko reo lasana takagny dia izy ilay nagnano ronde igny amin'izay izy ilay tratra take farany zany nareka karakory mitondra an'ilay téléphone alefa mentomento bota zay izy magnisa kasikety zay le ataony ndraiky teo am'ilay maty takegny izy miamboka ambon'olo mandalo dia magnano ronde anay telo natahotra izy nambizay aza nangororo fa za saiky nagnano tsy vonjefy zare reo niteny hoe raha mihoeka akeo zare dia to dia alefako izy njare ty e ino le alefa io kisy natroboka saiky natroboka njare nalentika takagny moka ny kisy io tamin'landoa fa raha io tsy malombo ny kisy io dia tsy tonga tagnatiny takagny dia koa mihoeka izy nare nano izy tonga dia alefako izy ty e dia tsy nihoeka amin'izay moko reo zay efa take fa zay ndraiky lo natahotra zare amin'ny miteny morana zare na mba misy olona za mihinagna paty karan'izao tsy mahay ataon'zare satria zare miteny moramora za ndraiky ohatra mitratra manazy zare dia tadidiko taren'zare nametraka fitoriana moa ny fianakaviana manoloana ity tranga ity tovolahy miisa roa avy ao mangarivotra avaratra no fantatra fa nitolo-batana niaraka tamin'ny ray aman-dreny avy teny anivo ny braony polisy androany tolakandro rehefa niely tao anatin'ny tambajotra serasera ity vaovao ity ary no azonona anaovana fanadidina avy hatrany tovolahy roa hafa kosa no andrasana ny fahatongavana eny anivo ny braony polisy rehefa nadefasana fampiatsoana ho toy ny raharaha iverina eto andreny vohitra sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity niteraka savorovory teny Analakely androany tsy famatora ny fanapahan-kevitry ny commune mikasika ireo mpivarotra amoron-dalana amin'izao fotoan'izao nisy ireo mpivarotra nahazo nivarotra teny ambony trottoir nisy ihany koa no nivarotra teny amin'ny arabe teo koa ireo tsy nahazo alalany varotra ka niverina nitaky ny fandaminana teo anoloany ny lapan'ny tanàna tamin'ity androanyity santatra ny aina no mitatitra ny fanadidina mandroso miverina izay no azo andikana ny fanapahan-kevitry ny commune mikasika ny famerana ireo mpivarotra amoron-dalana raha hita teny Analakely androany omaly voalaza fa tsy azo ivarotana intsony ny trottoir natao any mpandeha tongotra androany maro tamin'ireo mpivarotra no navela ny asa teo amin'ny trottoir fa mamela 3 metatra andehanan'ny mpandeha tongotra voalaza ihany koa fa mahazo miverina miasa avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana ny maraina teo ny mpivarotra manodidina ny sekoly Rabe Alvelo, Super U, Zemek ary Tokina ihany no nahazo alalana hivarotra. Niverina ny tokona teo anoloan'ny lapan'ny tanàna indray araka izany ireo tsy nahazo alalana hivarotra. Namelatra izay tamin'ny maraina, namelatra izay, eo izay tsy ao anatin'ilay izy fa olona tanefa raha tsy izany alay eo amin'ny Super miakatra patongina amin'ny Tokina mahazo mivarotra eny amin'ny arabe, dia etsy amin'ny magasin ty etsy koa mahazo mivarotra eo amin'ny arabe. Ny sisaka izay zany izay tsy mahazo mivarotra nefa niara-ny ady niara-ny tolona niara-na sorona koa niara-ny ala mihitsy tsy mahazo mivarotra ntsony le alatsinainy izay zany izao androany namiha fotoana tamin'sika dia ny ambitramy folo ndray le fotoana fa hoe mbola tsy afaka mandray ny tompona ndraiky tsy afaka lasana adolescente dia miandry za izay aloha ny androany hoe angataka amin'izay hoe nomeo ohatry ny zoandreo olona zo nefa samy mivarotra amoron-dalana ny tolakandro teo vao afaka niona tamin'ireo tompona ndraikitra nisy olo-tenan'ireo mpivarotra afalena ny azy ireo nivoaka avy ao nahazo alalana hivarotra indray rehefa nampitaina tamin'izay hevitra izay dia niteny izy hoe ty moa misy solution fa solution zany aloha mitsanona aina aloha nareo amin'ilay plasy mandra-pa dia tany efa olana anareo dia nekena satria izay efa nono fa kosa ampanarahana hoe alalao ny trottoir ozy 3 metre ny 1 metre ozy zany mba efifinareo mivarotra ankoatra ny mpivarotra mitaraina ireo mpanao asa hafa eny amoron-dalana izy ireo izay nasorona niaraka tamin'ireo mpivarotra niaraka nitokona tamin'ireo ty farany saingy tsy nahazo vahaolana avy amin'ny tompona ndraikitra dia naterina tao ny taratasy eo avray somatsara izy misy accusé de réception fa miandro izay valo teny zay ny sorona teo zany zay tsisy fitenenana hoe findrato na findrato fa sorona fotsiny moa teo amin'ny tsena teo dia miala fotsiny olona maromaro zay ny eo amin'io mpanao réparation téléphone io misy hatramina 20 tafo 20 tafo zany mamelona olona any amin'ny 2 zany raha hoe resaka fivelomana mampianajana reo mandofa trano reo
mandeha tolazy reo dia nisorona teo zay tompoko aloha dia mbola miandry valiteny avao amin'ny commune hoe aiza masinanaina aiza. Ankilany raha nilatsaka teo amin'ny arabe ny mpivarotra lasa na isaka ary nafindra tamin'ny sisiny ankaviany arabe ny fiantsonan'ireo taksi na fiarakaretsaka. Fepetra manahirana hoy izy ireo raha amin'ny lafin'ny fiarovana ny mpandeha. Fa kosa raha jerenareo amin'ny fotsy miangatra kosa ty toerana ity donc insécurité na amin'ny passager anay na tsisy teto Madagasikara tsisy an'izany hoe aty amin'ny ilany ankavia no ipetsahana fa tsy maintsy seré la droite ianarana anaty code de la route zany dia ao anatin'izany mangataka fotsiny izay hoe miverina na ohatra hoe tsy azona hijerena ny eriary fa ty aloha ty malalaka mety mahasoso mahatsara ny fiarahamonina zany mahasoso mahatsara ny commune. Tsy aivina fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna no antony nanesorany commune ny mpivarotra amoron-dalana. Hevitra tsara raha ny fanehoan-kevitra saingy natao tsy nisy fepetra fanohanana na mesure d'accompagnement. Tsy voadinika ka tsy nahafahana nan'olotra vahaolana tsara kokoa ho an'ireo mpivarotra ankoatra ny fanomezana toerana 500 isa ho azy ireo eny amin'ny pavion. Fanapahan-kevitra tampoka izay saika noterena ankatoavin'ireo mpivarotra. Andrasana ny vahaolana hafa izay atolotry ny commune mba hahatratrarina io tanjona tanàna madio io. Tanteraka amin'ny fomba ofisialy zany zao fa ny mpivarotra sy ny fiara ny arabe eto amintsika ankehitriny hatranga izay tsy fahita tao anatin'ny 80 taona mahery hatrany no tazana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hitantsika eo ihany mahakasika an'izay. Fa notolora amin'ny masovo japonais boky japonais 300 amin'ny teny frantsay ny trano boky pokon'olona ao Analakely androany. Boky izay ahitana lohahevitra samihafa toy ny soratra japonais, ny tantaram-pirenena amin'ny fianarana teny japonais sy ny maro hafa. Nosafidiana manokana ireo boky ahafahan'ny mpamaky malagasy mahazo sy mivelatra kokoa amin'ny kolotsaina japonais. Fanolorana boky izay tafiditra anatin'ny fiara-miasa eo amin'ny commune Antananarivo sy ny masovo japonais. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mahakasika izay. Efa nisy fiara-miasa hatramin'izay zany teo amin'ny fanjakana japonais sy ny tanàna Antananarivo dia efa avy nanao fanamboarana ny tranomboky municipaly piry zareo tamin'ny taona dia zakay moa zany nanentana azy hoe tokony hisy ihany koa ny boky mikasika ny kolotsainareo ato amin'izao tranomboky izao dia nikeny zareo zany. Iazo amin'ny mahajanga vetivety ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ankoatra ny mahevitra ny fandraisam-bahiny azy, nanao hetsika sosialy ho fampifaliana ankizy tao tsara rivotra Atsinanana. Fokontany Amborovia ihany koa ny teo anivony tompony Kalina résidence izay nisafidy. Hetsika ara-tsosialy, hetsika izay nizarana kilalao vatomamy ary vary ho ana ankizy manodidina anjato tany antoerana Anja Robert Kolomajanga. Ankizy manodidina ny zato no tsongaina avy amin'ny fianakaviana marefo tao amin'ny vakiparitra tsara rivotra Atsinanana fokontany Amborovia no nozaraina vato sy kilalao ary vatomamy avy amin'ny Ramatoa Mikaela, filotale jeneraly ny Tram sy ny Kalina résidence ao Amborovia ny voalohan'ny volana Aprily 2024. Daty manatantara amin'ny tokoa io voalohan'ny volana Aprily io ka nosafidiny manokana ny izara sy anome fifaliana ho an'ireto ankizy ireto izay velo mpisaorana hatramin'ny ray aman-dreny. Tena faly be zay amin'ilay fanomezana nataon'ny Kalina dia oela velona izao orinasa izao. Nahazo vary dia nahazo bonbon, biscuit, nahazo kilalao koa ny ankizy. Dia faly makasitraka ny résidence Kalina dia makasitraka ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia makasitraka ny lehibe ny faritra ny secteur tsara rivotra Atsinanana koa fa tena miasa izy. Anaky efatra nahazo daholo, nahazo vary, kilalao, tena afa-po zay. Filio. Inona zavatra azonao teo? Kilalao tobila. Faly. Inona zavatra azonareo teo? Tobila de vary de merci beaucoup. Faly. Inona jiaby azonao teo? Tobila, vary. De jus, de biscuit, de bonbon. Toerana milamina mahafinaritra
natao fandraisam-bahiny ny Kalina Résidence tsara rivotra Est Ambourvy raha ny fanazavana. Nitatsika teo dia nisafidina nanao hiatsikara sosialy ny Kalina Résidence sy ny ekipan'ny Tramo Mahajanga androany. Izany dia natao amin'ny alalan'ny fanomezana ireo vatomamy sy kilalao maro samihafa ho an'ny ankizy izay monina aty Ambourvy, izay ankizy manana farim-piainana somary arefo dia nisafidina ny Ozarana, Afaliana sy Aravona androany. Tsara fantatra fa Kalina Résidence dia trano fandraisam-bahiny iray izay manana maha-izy azy sy mampiavaka azy raha reto amin'ny renivohitr'i Mahajanga no resana. Arak'izany ary dia manasa antsika izay tonga hitsidika ny page Facebook ny Kalina fa ao ny ahitantsika andiandiany mahakasika izay. Société de transit. Zany manao import export. Andefentana makany velona sy manapitretana andefentana client zany société commerciale. Tafiditra tao anatin'ny Tsingeritaona naterany Ramatoa Mikaela filotale jeneraly ny Tram sy Kalina Résidence tokoa ity andro ny voalohany volana aprily ity ka dia nirary sosy nanolotra fanomezana ho azy ihany koa ny ekipan'ny Tram sy ny Kalina Résidence. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy teny Ivato androany ireo fiaramanidina ATR miisa 2 amin'ny Madagascar Airlines. Na izany mbola tsy ampy ny isan'ny fiaramanidina miantoka ny sidina anatiny na dia feno 5 androany aza ny isan'izy ireo. Tokony hahatratra 7 ny isan'ireo fiaramanidina mandra-pahatonga ny taona 2024 raha hanatratra ilay mpizahatany ray tapitrisika raha ny fanazavana Tahiry Tojony Irina no mitatitra ny fanadihadiana. Mbola tsy ampy ny fiaramanidina miantoka ny sidina anatiny raha ny fienitra takin'ny isan'ny mpandeha eto Madagasikara. Tokony eo amin'ny 7 eo izany hoy ny talen'ny Madagascar Airlines raha ny fanazavana kanefa vao feno 5 androany. Mbola mila fampitomboana ny fiaramanidina ny kompania pitaterina Madagascar Airlines. Ny minisitra kosa nilaza ankilany fa tokony hanana fiaramanidina 10 eo isika ahafahana mandray ireo mpizahatany 10 tapitrisa hatramin'ny taona 2024. Raha ohatra ka hoe ny isan'ny mponina ananantsika eto Madagasikara dia le olona manana le fahafahana hoe afaka mividy, raha ohatra ka ny vinavinaina dia mety ray faingo tapitrisa nisan'ny olona salan'olona afaka mampiasa isa-taona dia tokony ho izy 10 dia tena misara tsara dia afahantsika koa hoe mandray le ray tapitrisa zany. Ny ampy indray ny ATR iantoka ny fitanterana nabakabaka anatiny ho an'ny Madagascar Airlines. Raisina teny amin'ny siranam-piaramanidina iraisampirenena Ivato androany ny ATR 72 600 anampy ilay 72 500 efa tonga tamin'ny 1 Desambra 2024. Mitotaly 10 hatreto ny isan'ireo fiaramanidina hiasa taoriny ny fahatongavany ity ATR vaovao ity. Ny roa amin'ireo no efa mitondra ny lokon'ny Madagascar Airlines ankehitriny. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato androany ireo ATR miisa 2. Iray amin'ireo tanjona ny ahafahan'ireo mpizahatany vao tonga migadona eny Ivato dia afaka mandray avy hatrany fiaramanidina anatiny makany amin'ny toerana aliany amin'ny fotoana rehetra. Ny fanafainganana ny fitanterana ireo mpandeha mivezivezy manerana ny faritra. Matetika ireo mpanjifa avy antany vao tonga dia tendeha avy hatrany any amin'ny hotely any amin'ny faritra tiany andehanany, ohatra Toliara na Nosy-Be na Sainte-Marie, vantany vao migadona ao amin'ny siranam-piaramanidina ary tsy miandry ela eo na dia alina aza no tonga fa afaka manainga avy hatrany mankany amin'ny toerana andehanany. Ny fampidirana mpizahatany misy hatrany amin'ny iray tapitrisa ny tanjona hatramin'ny taona 2024 hoy ny nambaran'ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro nandritra ny lahateniny. Misy amin'ireo siranam-piaramanidina eto Madagasikara nefa no mila atsaraina mba hifanaraka amin'ny fitanterana izay misy raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Zay zany mila pindro fiaramanidina ireo fa tsy hanesorana fahana mandray ireo mpizahatany ray tapitrisa ho antaona 2024. Maro ireo manao ny asa fizaram-baovao amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao, miainga amin'izy ireo matetika ny vaovao diso sy ny vaovao tsy voamarina mialoha ireo mpanao gazety anabaka. Manoloan'izay nampatsiaro ireo mpisihatra amin'ny orinasa gazety anabaka fa misy ny lalàna manenjika ny fanaparitahana vaovao diso amin'ny tambazotra tserasera. Gabain Loano mitatitra ny fanadihadiana. Ankoatra ireo faneriterena sy sakantsakana isan-karazany, ny firoborobony fiparitahany vaovao diso ihany koa no olana matety pitranga eo amin'ny asa fanaovan-gazety.
eny amin'ireny tambazotra serasera ireny izany ny tena mahazo vahana. Tsy vitsy raha teo ireo manao asa fizarana vaovao eny anivon'ny tambazotra serasera. Hany ka tsy fantatry ny mpanara-baovao aiza amin'ireny ny tena vaovao marina. Misy amin'izy ireny izay sady tsy mitondra ny anarany orinasa fanaovan-gazety no tsy ihany mpanao gazety ihany koa. Ho an'ny fikambanana appel na ny association professionnelle de la presse en ligne, ny mpanao gazety anabaka dia mitovy amin'ny mpanao gazety rehetra, manaraka ny lalàna momba ny asa fanaovan-gazety, manaja ny malinasa sy ny tandroasiny. Mpanao gazety anabaka dia manazo formation mikasika an'izay satria mpanao gazety toy ny mpanao gazety rehetrarehetra, zany hoe nanamarina ilay vaovao izy izay vao nanoratra anazy tao ary manaraka ny fenitra tsirairay avy ny amin'ny fanaovan-gazety rehetra, noho izany azo antoka ny vaovao alefany ary fantatra hoe aiza izy no miasa, aiza ny toerana iasany. Ny mahasamihafa ny izahay mpanao gazety anabaka na ny presse en ligne sy ireo facebooker. Ny presse en ligne dia mijoro ara-dalàna eto Madagasikara, manana ny tranon-kala manokana na site web manokana ho azy ireo ary mpikambana eo anivony OGM avokoa. Ireo presse en ligne ireo dia mitandro toy ny anak'Andriamaso ilay antsoina hoe vaovao marina ary azo amarinina, izany hoe mitandro ilay malinasa sy tandroasina. Manoloan'izay manentana ny mpanara-baovao fa indrindra eny anivon'ny tambazotra serasera ny eo anivon'ny fikambana ny mpanao gazety anabaka eto Madagasikara mba samy hamantatra tsara hoe iza ary miasa amin'inona ilay mizara vaovao. Ankoatr'izay, nampatsiahy ihany koa ity fikambanana ity fa misy ny lalàna mifehan'ireny fiparitahan'ny vaovao diso ireny. Sarotiny ny mpanao gazety amin'ny fandotoana sy ny fanimbana ny asa ka miantso ny tompony andraikitra ampiatra ny lalàna. Itsika mpikirakira tambazotra zany manomboka izao dia tokony hijery hoe iza aloha ilay mandefa ilay vaovao. Eo ihany dia efa mahavaly fantanitsika. Eo indrindra no idiranay ao anatin'ny fikambanan'ireo orinasa-gazety miasa ny anabaka. Izahay zany dia mpanao gazety feno, zany hoe mahay ny asany, tsy hiteniteny foana mihitsy satria efa nahazo fiofanana mikasika izany. Tsy ny mpanao gazety anabaka no handray fepetran'izy ireo satria tsy andraikitra izany, fa samy petsehatra, samy manana ny manam-pahefana manenjika azy ireo. Ohatra ny mpanao Facebook tsotra dia ny cybercriminalité no manam-pahefana miandraikitra izay. Izahay mpanao gazety kosa dia izahay voafehan'ny lalàna ny fanaovan-gazety dépénalisation des lits de presse. Rehefa tena mpanao gazety feno averiko ihany tena mpanao gazety no voakasika izay. Matetika tafiditra ao anatin'ny fanampy sy ny lohahevitry ny fankalazana ny andro ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety sy ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo ny ady amin'ny fiparitahan'ny vaovao diso, fa hatreto tsy mbola foana izany. Maresaka iraisam-pirenena vetivety miatra manomboka androany alarobiny tsy fahafahan'olona avy eo Eropa miditra ao Royaume-Uni amin'izao fotoan'izao raha tsy mitondra ny visa elektrônika vidina amin'ny sarany €700. Visa izay azo vidina mialoha miaraka amin'ny fahamalindreo fanontaniana en ligne na an-tambazotra. Fepetrany raisina namafisana ny fiarovana sistema britanika araka ny fanazavana. Fahazon-dalana elektrônika mitovy modely amin'ny ESTA américaine izy io na ho an'ny antondi ara-pizahantany zany na ny arabarotra na ny fipetrahana maritra ihany koa. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity ality ankasitrahako ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitson-drary tonkolasy tongovavy elo matoka. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola.
vous a présenté Nivavo. Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Nivavo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.